Ny vahoaka sisa tsy maintsy maminanydray ianao. Zany no iarahantsika mandinika ko anasako anao ampitiavana. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahona somatsara amin'ity alakamisy voalohany volana Mey ity. Miaraba ny mpiasa rehetrarehetra, ny tompony hitany asanao ka hitondra fanambinanao anao any ny asa zay sahaninao. Ankehitriny ary dia hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Raha inay any an-danitro, misaotra anao indray zahay fa nomenao ity fotoana ity hiaraka andinika ny toy ny fiarahanay mandinika ny teninao tamin'ny lasa rehetra. Amelany helokay, diovy zay mba ho afa-pahotana ary sasao zay mba ho afa-kiloka ary aoka ny fanena masina kosa no ampitoerinao anti-amponay tsirairay avy mba hahafahan'ny teninao hitondra soa fitahina ho an'izay mandray sy ny miaino azy. Dia mitenena Jehova ho fa miaino anao zahay. Amin'nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Araka ny dinika omaly, dihintsika fa teraka tao amin'ny firenena Amerika ny fiangonana sisa. Teo amin'ilay toerana izay nitadiavan'ireo ninjehina fahafahana ara-pivavahana. Fantatsika tsara fa tamin'ny taonjato fafito ambin'ny folo, tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, dia betsaka ireo korontana avy amin'ny lafiny ara-pivavahana sy ara-politika teo amin'ny tany samihafa, koa dia tany amin'ny tany io no nanjosirany vehivavy rehefa naninjika azy ilay drakona. Izany izay tonga i Etazonia taty aoriana. Toerana anankiray Etazonia dia efa iarahantsika malala, fa toerana anankiray izay nanaja ny fahafahana ara-pivavahana. Ary tao no nafahan'ilay fiangonana, ilay vahoaka sisa, ilay vehivavy, nanao ny fietsehana nandrosana diaingana amin'ny kely sy voninahitra, nanerana ny firenena. Andro any voalaza amin'ny Apokalipsy 10:1, dozy hoe aritako fa indro nisy anjely mahery anankiray nidina avy tany an-danitra sady nitafirao ary ny havana dia teo amin'ny lohany ary ny tavana dia tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andry afo ary ny tana boky kely nivelatra teny an-tanany izy ary nabany ny tongony ka ny akavanany tamin'ny ranomasina ary ny akaviany tamin'ny tany. Re mpiara-midinika namana, misy anjely anankiray izay manoritsoritra ny fomba ny aingana le fihetsehana. Voalaza fa nanana boky kely teny an-tanany izy. Tsy inona io boky kely teny an-tanan'ilay anjely io, fantatsika tsara fa nisy boky anankiray izay nakombona tamin'ny andro mpaminany Daniela, ny boky Daniela, dia nasiana tombo-kase ary tsy nisokafana raha tsy aty amin'ny andro farany. Efa hiditra amin'ny andro farany isika eto amin'ity Apokalipsy 10 ity, ka teo no nahitana ilay anjely nanokatra nitana ilay boky. Tiana io boky io fa boky ny Daniela, mba hahafahan'ny firenena rehetra, hahafahan'ny olona rehetra andinika indray ny faminaniana. Teo no niainga ilay fihetsehana hitoriana ny filazantsara. Ary voalaza fa ny tongony anankiray nibana tamin'ny ranomasina ary ny tongony anankiray dia niorina tamin'ny tany. Zany hoe dikany ampitenena tiana lazaina dia zao, nafoaka nahenika izao rehetra zao, izany hafatra izany manerana ny tany manontolo ilay hafatra. Zany hoe nampitaina tamin'ny olona rehetra samy hafa fiteny, tamin'ny olona maro sy ny firenena maro, ny mpanjaka maro, izany hafatra izany. Ary fantatsika tsara fa tanteraka zany amin'ny Apokalipsy 4:10 ka ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy 12, maneho an'ilay afatry ny anjely telo izay hotoriana amin'ny kery sy voninahitra amin'izao taranaka misy antsika izao. Fantatsika tsara fa nanao zany andraikitra zany ilay anjely nitana amin'ny bokin'ny Daniela. Dia nahazo havatra izy, nanao hoe, ary nisy feo izay efa reko tany an-danitra dia niteny tamiko indray nanao hoe, mandehana raiso ilay boky kely mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo amin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany.
dia nakany amin'ny anjely aho ka hoe mehoahy ny boky kely iny ary izy tamiko ray soaly ka hano dia ampangidy ny kibonao izy nefa io ambavanao dia homamy tahaka ny tantely. Rehefa niraisina ny bokin'ny Daniela ary mpiara-mandinika namana faly ny rehetra nandinika satria nazava ny faminaniana ary notoriana izany ary betsika ireo afatra vaovao zay nambara tamin'izany faminaniana zany. Anisan'izany ny fiverenan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra hitondra famonjena ao an-taranak'olombelona. Mamy zany teny zany, mamy tahaka ny tantely. Kanefa ny zatra nitranga nisy fahadisoam-panantenana tamin'izy ireo fa tsy tonga tamin'ilay fotoana nilazany azy ilay nandrandray no avy. Ary dia nisy afatra fandrony amin'ny 1:10 ary zay le hevitra resantsika manao hoe ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny firenena maro ary ny mpanjaka maro. Afatra manokana tsy ny rehetra nazo n'ilay afatra fa hozy hoe tsy maintsy maminany indray ianao. Ilay vahoaka sisa nanaiky hiverina amin'Andriamanitra dia nahazo azany afatra izany, nahazo azany iraka izany mba hitondra ilay vaovao mafaly amin'ny olona maro, ny firenena maro ary ny samy hafa haviteny. Ary zay no nahatonga Jesosy hiteny manao amin'izany Mateo 7:20 manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsarany fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ry mpiara-midinika namana, tsy maintsy ho azavay ny filazantsara ny tany manontolo, ho azavay ny voninahitr'Andriamanitra ny fihafarany ny tantara amin'ny alalan'ireo anjely telo zay hitory ny filazantsara mandrakizay. Ary tsy iza zany anjely zany fa ny fiangonana sisa. Ary iza ilay fiangonana sisa? Zao no amaritany an'ilay fiangonana sisa, zao no amaritany azy manao hoe 2:20 Apokalipsy 2:20 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drakona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ilay vahoaka sisa dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ianao zany, izao sy ianao zany, ilay fiangonana sisa izay niainga avy any amin'ilay toerana izay nantosina ilay vehivavy zany. Tsy teto amin'ny toerana misy atsika no niaingany fa tany amin'ilay faritra izay nantosina ilay vehivavy, any no niainga ny fietsehan'ilay fiangonana sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ny zavatra nampalahelo, ny zavatra nisy anefa dia izao: andray ve ianao. Ny tompony ombantsika tsirairay avy indray ka ny fanjakan'Andriamanitra izay ho avy tsy ho ela ny votoatony zany fitoriana ny afatra maneran-tany. Ary zay le hoe tsy maintsy maminany indray ianao. Isambatan'olona zany no iantefany zany hiraka izany. Inga iny faniriana dia isika rehetra anao tahaka ny Abrahama manao iteny ka manao hoe andeha aho. Ary amin'ny mpaminany Isaia dia hoe inty aho, irao aho. Tompony omba ny fanapa-kevitra ho raisinao androany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izahay noho ny amin'izany taridalana nomenao anay izany ka nampahafantaranao anay ilay vahoaka sisa na fiangonana sisa izay nahazo iraka fa tsy maintsy maminany indray ianao. Niainga avy any amin'ilay tany nantosirana ny fietsehana ary dia manerana izany tontolo izao zany ary ao anatin'izany izahay izay mihaino ankehitriny andray anjara ihany koa amin'izany fitoriana ny afatra ao izany. Dia terizo izahay eo amin'ny fanomponanao Andriamanitra ary apetraka-petra-tananao ny tontolo andronay androany. Ny vavaka dia angatanay sy irinay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.